ny fahotana voalohany. Ny lehilahy voalohany sy ny vehivavy voalohany dia Adama sy Eva. Nipetraka tao amin'ny zaridaina tsara tarehy no manin'Andriamanitra ho azy izy ireo. Fa Satana dia tonga tamin'ny endriky ny menarana, fetsy, ahaka fanahy azy. Tena nandraranareo tsy hihinana amin'ny voan'ireo hazo ireo ve Andriamanitra? Nataon'Andriamanitra ilay biby lava. Tsy, fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny saha ihany. Hoy Eva namaly. Raha mihinana azy zahay dia ho faty. Tsy ho faty ianareo, hoy ilay biby lava. Tsy tian'Andriamanitra hihinana ny voankazo io ianareo satria raha manao izany ianareo dia ho tonga tahaka azy. Fantatrareo izay rehetra fantany. Mihinana ny voankazo i Eva, nomeny koa i Adama izay niaraka taminy. Avy hatrany izy ireo dia nahita zavatra tsy mbola fahitany hatr'izay. Sendra niboridana izy ireo. Mbola tsy natsapa-tahotra sy henatra mihitsy izy ireo ka fantany fa nisy olana. Adama, Eva, hoy Andriamanitra niantso azy ireo. Miafina izahay, hoy Adama, mitanjaka izahay. Fantatrareo satria mihinana tamin'ny hazo ianareo, hoy Andriamanitra ny sento. Dia niapanga ny Eva i Adama ary napanga n'ilay menarana i Eva. Hoy Andriamanitra, ry menarana, handady amin'ny kibonao ianao. Ny zanaky ny vehivavy dia hanorotoro ny lohanao. Ry Eva, hijaly ianao rehefa hiteraka. Adama, tsy maintsy mandreraka ny tenanao ianao vao mamoaka ny sakafonao amin'ny tany. Avy eo Andriamanitra dia nanao akanjo ho an'ny Adama sy Eva ary nandroaka azy ireo hiala tao amin'ilay saha. Napetrany teo amin'ny vavahady ny anjely iray izay mitondra sabatra amin'ny rehetra mba hisakana azy ireo tsy hiverina.